manolotra ny arahaba tompoko araka ny efa natsidika omaly dia nahazo anarana ho Alicia ilay rivodoza ato amin'ny ranomasimbe indianina ary tafiakatra ho forte tempête tropicale izy mizotra miakandrefana somary atsimo andrefana izy ary any amin'ny manodidina ny 203 kilometatra avaratra atsinanany Antsiranana no misy ny fohibeny lavitra atsika izy ary averina hatrany fa tsy andalo aty Madagasikara na izy fetrakany amin'ny toetry ny andro aty amintsika raha iverenantsika ary ny antsiprian'ny toetry ny andro dia saika mivangongo any amin'ny ilany andrefanosy iny aloha ny rotsakorana atao anatin'ny 3 andro avy izany hoe aty amin'ny fatry melaky ny atany menabe ary ny ilany andrefan'ny Bongolava ny maripana kosa tsy akilan'izay dia ahitana fiakarany aloha ny maripana ambony indrindra saika manerana ny nosy andao jerentsika ary mivinany toetry ny andro raha amin'ny rahampitso maraina azo orana tandrifondrahona ny any Dianasy manodidina ny Sambrano raha toka andrahona zay mety arahana orana malefaka ny voamaraina fa isava miandalana ihany rehefa misandratrandro ny aty amin'ny manodidina melaky miandro vazo Sava Analanjorofo Atsinanana Vatovafito Vinany ary ny ilany atsinanany Matsiatra ambony mety hitatra hatrany Mangoro moa izay orana malefaka izay ho an'ny avoatany miazo an'iny faritra avaratra andrefan'ny nosy iny dia andrahona ny voamaraina fa isava miandalana ihany rehefa misandratrandro ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy moa dia andrahona vitsy na ibalika be ingavy masoandro raha ho an'ny tolakandro indray ary dia azo oram-baratra mety alohavana na arahana tafitra indraindray ny aty amin'ny fatry Diana Motsiraka Sofia Boeny Melaky Bongolava miandro vazo Itasy ary ny ilany andrefan'ny Vakinakaratra azo orana tandrifondrahona kosa indraindray ny any amin'ny fatry Sava ny ilany atsinanan'ny Sofia ary Analanjorofo ny faritra sisa rehetra moa dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny raha toka andrahona na andrahona mitsitokotoko any amin'ny ilany atsinanan'ny nosy raha makasika ny vinan'ny maripana raha ho amin'ny rahampitso zao dia manodidina eo amin'ny 7 na 20 degré eo ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny afovoantany raha nankatra any amin'ny 4 degré zany any amin'ny fatry Betsiboka sy Boeny ho tafiakatra hatramin'ny 5 degré aza moa indraindray aty amin'ny atany ny fatry Menabe raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy kosa indray ary dia isy hatrany aloha ny orana tandrifondrahona aty amin'ny fatry Dianasy manodidina Sambrano raha azo oram-baratra ny any Melaky ny atany Menabe mihitatra hatrany Bongolava ny ilany andrefan'ny Bongolava moa rano marimarina kokoa miamaina kosa ny andro aty amin'ny faritra sisa rehetra raha ny vinan'ny maripana ho amin'ny alatsinainy izay zao dia manankatra any amin'ny 4 degré aty amin'ny faritra avaratra andrefana raha toka eo amin'ny 7 na 3 degré any amin'ny afovoantany andao faranantsika amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny talata ary zay dia isy tandrifondrahona andalo ihany moa ny aty amin'ny manodidina Sambrano raha toka azo oram-baratra ny atany ny fatry Melaky Menabe ny ilany andrefan'ny Betsiboka mihitatra hatrany Bongolava ary ny ilany andrefan'ny Moronmania sy Vakinakaratra ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny tsindrina manokana ny toetry ny andro any Toamasina satria misy ny lalao izay ifanandrina ny Baren'i Madagasikara sy Côte d'Ivoire amin'izay dia saika ho maina aloha ny andro amin'ny ankapobeny ary ibalika be mihitsy ary ingaby masoandro na andrahona vitsy raha makasika ny maripana kosa indray dia manodidina eo amin'ny 30 na raika amin'ny 30 degré eo ny any amin'ny manodidina ny Toamasina raha tafiakatra hatramin'ny 30 degré hatrany any amin'ny faritra avaratra andrefana ho an'ny afovoantany moa dia manodidina eo amin'ny 30 na raika amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra izay indray raha mivinany toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko